Ny alahady 9 Desambra lasa teo tao amin'ny motel Nosy no nanaovana ny famoahana ireo andiany taona 2024 amin'ny volana Desambra, andiany farany nianatra momba ny fomba judaisme Mesirima teto Madagasikara teto Antananarivo. Ka ireo andian'ireo zany navita ny fianarana momba ny fomba judaisme, fianarana momba ny Mesirima, fianarana momba ny Torah, fianarana momba ny fahalalam-pomba sy ny fahaizamena, ary fianarana momba an'ireo fomba fijery judaisme izay mahatonga azy mipetraka tsara anatin'ny fiarahamonina, mahatonga ny fiarahamonina milamina, ary koa fianarana momba ny rafitra judaisme. Izay ny anaran'ireo olona ireo, zany hoe amin'ny ankapobeny izy tsy mbola tena mianatra Torah fa ny fototra mampiainga ny Torah no nianarana. Ireo olona ireo zany tsy mbola judaista akory, tsy mbola mivavaka ao izy, ary tsy mbola raisina ho isan'ny mpikambana ao anatin'ilay fikambanana mihitsy, fa fotsiny mpianatra izy, soratra anarana izy nianatra, ary rehefa vita amin'ny fianarana dia nomena mari-pahaizana izy manambara fa vita n'ilay fianarana. Raha te hanohy zany izy izay vao mianatra ny fomba judaisme izay mahatonga azy ho mpino judaisme. Fa raha ohatra kosa izy mijanona zany dia akasitrahana izy tamin'ny fianarana izay nataony, ary dia nanaovana fety izany fifaran'ny fianarana izany izay natao tao amin'ny motel tamin'ny alahady 9 Desambra lasa teo. Nisy teo amin'ny 700 mahery kely teo zany ireo mpianatra navita fianarana nivoaka tamin'ny volana Desambra teo iny teo. Amin'ny ankapobeny zany ireo mpianatra ireo tsy misy ankizy fa olon-dehibe daholo, izany hoe ny kely taona indrindra tamin'ireo zany dia 12 taona, ary ny be taona indrindra tamin'ireo zany dia 13 taona. Amin'ny ankapobeny zany manomboka fantatra eto Madagasikara ny atao judaisme dia betaka ny olona no liana te hafantatra an'izy io, ary vokatr'izay zany mahatonga anay manao ny fianarana io. Ireo olona ireo zany dia tsy natsoina fa nahafantatra tamin'ny alalan'ny fianakaviany sy niangavy tamin'ny alalan'ny olona fantany hoe judaista, dia izay nahatonga an'ireo fianaran'ireo. Ireo promotion rehetra ireo zany vitsy ny nanaovana antso tamin'ny haino aman-jery, asa promotion angona telo angamba, amin'ireo promotion ataontsika hoe 10 mahery eo ny mivoaka, dia vitsy natao antso, fa saika ny ankabeazan'ilay promotion zany dia tsy natsoina daholo. Ary any fianaran-tsoa koa misy fianarana ohatran'io, any Tamatavy koa misy fianarana ohatran'io, dia eto Antananarivo ihany koa zany. Dia atsoatsy angamba mety izy koa any Majunga, mety isy sokatra ihany koa io fianarana. Ireo critère mety ahafahana mianatra ilay judaisme? Feno taona alohanao, izany hoe mihoatra ny 13 taona, dia faharoa manaraka an'izay olona efa afaka mandalina zavatra, afaka mamantatra, afaka mino, izay ny critère zany. Dia afaka manam-potoana ianao isaky ny asabotsy, satria izay tsy mampianatra amin'ny andavanandro. Ny antony zany resaka fivavahana izy ka ho anay ny olona raha vao mivavaka amin'ny andavanandro dia manompa, fa misy fotoana fotsiny hoe mifoha maraina izy dia mivavaka, dia amin'ny atoandro izy mivavaka, amin'ny hariva izy mivavaka. Fa raha hoe mandany fotoana izy andeha hamonjy fivoriam-bavaka amin'ny andavanandro dia fahotana zay, satria ny lalàna milaza hoe mandritra ny andro elona dia miasa ny olona, fa ny andro anankiray ihany izy mivavaka dia ny andro fahavitsy. Ny judaisme messianika aloha alazaintsika tsara hoe kristianina ihany ny judaisme messianika. Izay tsinona tsy messianika fa Mesirima. Ny messianika zany kristianina ihany izy fa manao fomba judaisme rabbinika, izany hoe ny finoany miainga avy amin'ny filazantsara efatra sy ireo soratra Paoly, testamenta vaovao zany, dia ampianan'ny lalàna, fa ny fomba fivavahana zany manao fomba fivavahana judaisme rabbinika izy. Fa ny judaisme Mesirima zany mampiavaka azy, ny fotom-pinoana zany miainga avy amin'ny ilay antsoin'ny kristianina hoe testamenta taloha, indrindrandrindra fa ny lalàna, ary izy na dia mino ary fa tonga ny Messia, ary efa teto tany dia tsy manaiky kosa izy ny hoe ireo filazantsara efatra ireo ny tantarany, fa apetrany mazava hoe ilay filazantsara efatra zany efa nidoran'ny fanjakana Romanina tamin'ny alalan'ny empereur Dioclétien,
ary efa zavatra vaovao zany ireo filazantsara efatrareo fa tsy ireo tsony le izy fa zavatra natao taty aoriana reo taty amin'ny taonjato fahafito ny filoatana reo. Zay zany ny tena mampiavaka azy amin'ny kristianisme zany, izay hoe mimesia izy nefa tsy mampiasa ny filazantsara sy ireo soratry poly.